fanamokajely ny amin'ny famalina ny antso izay anaovana ny fanambarana izay amin'ny anankiroa zany ny fanambarana atao eo. Voalohany moa zany dia hoe ny firongatry ny fandrifahana ny arena voajanahary izao ataontsika hoe akatoky ny fifidianana izao, izay atao hoe amin'ny alalan'ny fitsirihana nataon'ny solotena amin'ny fifamoiam-pirenena ny toerana dia tsapa fa miamorongatra dia ataontsika hoe ny fandrifahana ataontsika hoe ireo arena voajanahary zany ao anatin'ny izy zany hoe communiqué voalohany atao mety mahakasika an'izay ao ihany koa ny atao hoe eo amin'ilay faharoa misy communiqué faharoa atao dia ny hoe misy fifanarahana manginginy teo ny vonikeo même sy ny fanjakana malagasy izay ataontsika hoe tsy mba nangalana ny hevitry izay firaisamoam-pirenena indrindra atao hoe mety mahakasika an'izay dia izy moa zany fanambarana mety mahakasika an'izay ao anatin'iny aorianan'izay moa zany tsika dia miroso amin'ny fanontaniana sy ny ataontsika hoe famalina arahana adevitra zany ao anatin'izay. Tsara ny manolotra ilay eto anoloany eto izay iza moa zany izay reto ny tonga eto koatrin'ireo ilay ataontsika hoe solotena ny firaisamoam-pirenena namana atao anatin'ny hetsika roa zany ao anatin'iny. Ny tena moa zany no ajaosao raha miarina be ao anatin'ny tantana ny hetsika roa dia ny namana atao kaiky ato izy ny voalohany tafinyavo monsieur Raloui dia atsy amin'ny commission ny mahakasika ny environnement ao anatin'ny hetsika roa dia izy no ataontsika hoe ndrano razakany ramana amin'ny président ny ABG dia ny avato amin'ny akabeko ato parlement zany avaony OCE zany ao anatin'iny mbola ho avy eo moa zany ny président misika Eric ao anatin'iny dia eo zany dia rehefa avy hatrany ny atao briano ny fanambarana voalohany ny président ny tafinyavo izay fanambarana toin'izay. Fanambarana misy ankehitriny ireo manao fandripahana ala tera-tanàna any amin'ny fatotra Nalandrofo sy Alatamangolo. Nisy ny vidinanay fotony nataon'ny tafiavo nasionaly sy ny tafiavo fatotra niarahana tamin'ny vady tany sy ireo solotena ny Dred ao Alatamangolo sy ao Nalandrofo ary ireo tany filaminana tany amin'ny district tao amin'ny Sonerany Bongo mahery toerana mahery avaratra. Hanamarinana izany fandrapahana ala tsy ara-dalàna izany ka hita tany tokoa ireo hazo voakapa toy ny hazo ala, ny hazo voavoana, ny hazo sarobidy isan-karazany. Vokatr'ireo tranga nisy ireo dia nandeha fitoriana tany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ambatina zaka ny Tafomihavo. Hatreto anefa dia mbola tsy misy itony izany raha izany. Nandeha tany amin'ny commune Didy district ambatina zaka indray ny Tafomihavo nasionaly niaraka tamin'ny Tafomihavo Alatamangolo. Nanao fisafoana ala tampoka niaraka tamin'ireo viohivitantana ny ala any toerana ka nahatratra ihany koa olona mipetraka sady mivarotra enta-madinika ao anaty ala arovana ary nahitana hazo sarobidy efa voatapaka ihany koa tao. Nahatratra ihany koa hazo iray tracteur tamin'ny lalana mihazo ididy ambatina zaka ary nampandrenesina avy hatrany raiky atao Alatamangolo sy ny ministera taty amin'ny taty amin'ny central ary ny sambotra avy hatrany ireo olona mitondra ny hazo izay niarahana tamin'ny tandro filaminana moa nanao an'izany. Efa nalefa ny Dred Alatamangolo eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ambatina zaka ihany koa io raha io tamin'ity volana Aogositra ity. Misy ankehitriny ireo fanelanelanana hamotsorana ireo hazo tratra sy ireo olona nanao ny heloka ireo izay efa fomba fanaony tambazotra ny trandraka ala tsy ara-dalàna amin'ny faritra iny. Mandeha ihany koa ny feo fa tsy maintsy tafavoaka ireo hazo sy ireo olona nanao ny heloka amin'ny fanomezana vola ireo tompon'andraikitra samihafa.
Koa manoloana izany dia manao antso avo amin'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana mahefa sy voankazo ity raharaha ity zahay firaisamonim-pirenena tariny hetsika roy amin'ny alalan'ny voamiera ny tontolo iainana ny aliasy vargasy ny tapiavo miaraka amin'ireo mpikambana rehetra ato amin'ny hetsika roy sy ireo mpikambana firaisamonim-pirenena hafa ny hitarana araka ny lalàna fanipahana ala tsy ara-dalàna sy ny fangalarana ny harem-pirenena harena imbonana an'ireo voaroyoroy na nanaovany tafiavo sy ny diray dia loatra mangory fitoriana eo nivony fitarana mbaratonga voalohany ao Ambatondrazaka. Marina fa tranga iray mila raha maso akaiky io fa araka ny fahatsapahanay firaisamonim-pirenena dia manomboka mirongatra indray ny fanipahana ala harena voajanahary eto Madagasikara manoloana ny fifidianana ho azy. Manamafy izany reto tranga ohatra manaraka ireto: teratany israeliana tratra teny vato saika hanondrana sokaka 750 any Tailandy nahazo sazy roa taona tranomaiza moa izy io efa eny atsiefavo zao tamin'ny volana jona teo. Trafika sokaka 770 sy 210 tratra tao Toliary vokatry ny fiarahamiasa ny ABG sy ny TSA, ny SEG sy ny MAID efa eo am-pelatagna ny fitarana ao Toliary io raharaha io tamin'ny volana Jolay teo. Fanomezana fandripahana ala voajanahary ao Beparasy, Boramanga sy Vohibola fangalana ka fandrahonanareo vioisy fokon'olona mpiary ny ala efa eo am-pelatagna ny fitarana Ambatolampy sy Tomasina io raharaha io tamin'ny volana Jolay teo. Pakistanais roa sy malagasy iray tratra ny zandary saika hanondrana zava-maniry sarobidy amanjatony mitetina iray tapitrisa $, tamin'ny volana Aogositra teo. Ramatoa iray tratra ny ABG sy ny Dulk ao Maida io ary ny Biancoa ambody omby saika amoaka hazo sarobidy amina kibota maromaro tao Morarano gara sady mandrahona no milaza mahafantatra olona ambony eo amin'ny fitondrana. Efa eo am-pelatagna ny fitarana Moramanga ty raharaha tia tamin'ny volana Aogositra ity. Sokatra 270 tatrehaka saika ahondrana ao Majanga amin'izao fotoana izao amin'ity volana Aogositra ity zany. Arahanay firaisamonim-pirenena maso akaiky na ny mpizotra ny fitarana na ny zotra ny famaizana ireo raharaha voalaza ireo. Aoka tsy atao sorony sy tatery avadrakotra amin'ny resaka politika maloto ny harena voajanahary malagasy. Natao teto Antananarivo androany 30 Aogositra 2024. Zay ngamba ny fanavarana voalohany dia irosy fanavarana faharoa dia apetrika mirosy Sitraka tompoko miala tsiny amin'ny teny français fa tsy vitana maty amin'izy amin'ny teny gasy. Mahakasika ny resaka fifanarahana manokana iarahan'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa trandraka fasimainty ary taolagnaro QMM efa fantatritsika dia misy an'ilay fanavozana dia manana ny ambara ny firaisamonim-pirenena mahakasika an'io fanavozana io zay lasa lalàna moa zany satria efa lalàna izy tamin'izany dia navozana dia lasa lalàna. Dia vatriko izy amin'ny teny français dia miala tsiny tompo. Pour une révision de la convention d'établissement entre l'État malagasy, le QMMSA, au bénéfice des communautés locales impactées et de la population malagasy, est élaboré avec une approche inclusive et participative. Nous, les organisations de la société civile actives dans le secteur extractif à Madagascar, regroupons des associations ONG nationales et internationales ayant plus de ramifications dans tous les territoires de Madagascar. En tant que gardiens des intérêts citoyens, aussi de l'intérêt général, nous attirons l'attention des autorités compétentes face à une situation préoccupante à l'égard du projet d'exploitation des mines de Fort-Dauphin.
l'opacité des processus de renouvellement de la convention d'établissement régissant ces projets. Faute de loi sur les grandes mines à l'époque pour régir les projets d'exploitation illimité des Fort-Dauphin, un contrat spécifique ayant une force de loi d'une durée de 40 ans, dénommée Convention d'établissement, a été signé le 12 février 1998 entre l'État malagasy, représenté par l'ONIS, et Kit, Fer et Titanic, et Titan ainsi. Le 25 année d'application des dispositions fiscales et douanières dans cette convention expirait en février 2023. Après des années de négociations entre deux parties, le gouvernement malagasy et la compagnie QMM, son renouvellement a été adopté respectivement en Conseil des ministres le 21 juin 2023 dernier, l'Assemblée nationale 23 juin 2023 et dernièrement le 8 août 2023 par la Haute Cour constitutionnelle. En effet, le gouvernement malagasy, à travers le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, s'est déclaré satisfait quant à la série d'innovations apportées, tant sur le plan fiscal que sur la protection de l'environnement, renforçant les bénéfices pour Madagascar, entre autres, effacement de l'avancement de l'avance de 77,2 millions de dollars consentis par QMM et l'État malagasy au titre de l'augmentation des capitales. La participation de l'État malagasy aux éventuelles futures récapitalisations qui ne seraient plus obligatoires. Augmentation de taux de redevance minière de 2 à 2,5%. Sans être exhaustive, la légitimité de cette convention d'établissement révisée, qui a fait son chemin en silence, risque fort d'être remise en cause, étant donné que les parties prenantes régionales, notamment les communautés locales impactées, qui en subissent toutes les conséquences négatives, n'ont pas été impliquées dans les négociations et décisions, ni consultées pour leurs opinions. Dans cette optique, si cette convention d'établissement a une force de loi, on se demande pourquoi, dans son renouvellement, une approche inclusive et participative n'a pas été enclenchée comme le ministère des Mines avait prôné et effectué lors de la révision du Code minier. Une intensification des actes de contestation contre les projets risque de s'aggraver. Il n'est plus à démontrer l'existence de manifestations récurrentes des populations locales contre les activités de QMM, marquées par des actes de violence, des conflits, des dysfonctionnements du projet, obligeant le gouvernement à calmer les feux sans pour autant l'atteindre ni résoudre les problèmes de divergence. Face à cette situation, la compagnie et l'État malagasy ont toujours réclamé que les dialogues, les discussions s'effectuent non sous la pression de la rue, mais dans un cadre apaisé et structuré. Depuis 2013, ces populations locales se disent bafouées et demandent à ce que les projets prennent en compte leurs intérêts. À cet égard, il convient de rappeler que lors de la descente effectuée par les organisations de la société civile en 2021 et 2023 sur les sites d'exploitation de QMM, force est de constater que les communautés locales impactées sont conscientes que leur avenir est compromis du fait de la perte de leurs moyens de subsistance, en contrepartie des compensations financières qui sont rapidement dépensées. Dans le même ordre d'idée, certains d'entre elles sont frustrés et se désintéressent même aux activités génératrices de revenus mises en œuvre par les ONG mandatées par QMM. À notre humble avis, le renouvellement de cette convention d'établissement n'est-il pas une occasion pour mettre en place un cadre structuré de dialogue afin d'apporter des solutions pérennes et aux préoccupations de ces communautés, principales sources de conflits récurrentes. En dernier lieu, certaines dispositions dans cette nouvelle convention sont farfelues et confuses. Il est à signaler que ce projet de loi
présente des dispositions farfelues et obscures qui prêtent à confusion et leurs applications pourraient être interprétées au détriment de l'intérêt de la nation malgache. Il est stipulé que l'État s'engage d'ores et déjà à prendre l'ensemble des mesures nécessaires à la demande de QMM pour que son permis d'exploitation soit renouvelé au terme de sa période initiale. À l'expiration du permis d'exploitation de QMM, l'État malgache tacitement engagé à son renouvellement. Au regard de la dynamique du secteur des industries extractives au niveau national et international, tout peut changer. Est-ce raisonnable pour l'État malgache de donner cette garantie à la compagnie QMM dès aujourd'hui? Au terme d'impôts locaux, il est mentionné dans cette loi que la taxe professionnelle, l'impôt foncier sur les propriétés bâties ne sont plus applicables en droit malgache et conviennent par conséquent que la compagnie SA QMM sera exonérée du paiement de ces taxes. Comment se fait-il que la compagnie QMM soit exonérée de ces taxes alors que ces taxes constituent une source de revenus des communautés impactées? Également, dans cette convention révisée, le taux de redevance minière de QMM sera passé de 2 à 2,5 contre 5% dans le nouveau code minier qui vient d'être adopté par les deux chambres parlementaires. Aucune mention dans les nouvelles dispositions prises dans cette loi. Le projet fera des transformations sur place des minéraux qu'ils ne seront plus exportés à l'état brut. On se demande alors, en vertu de quoi le projet d'exploitation de QMM de Fort-Dauphin ne sera pas assujetti d'un taux de redevance de 5% au même titre que les projets miniers en phase d'exploitation. En raison de toutes ces préoccupations, nous exhortons ainsi les autorités compétentes à restituer auprès des collectivités territoriales décentralisées, les communautés locales impactées par les projets d'exploitation d'îles minières de Fort-Dauphin, les tenants et aboutissants des nouvelles dispositions adoptées et de montrer leurs intérêts et bénéfices pour les populations locales. Discuter lors des séances de restitution leurs préoccupations, leurs attentes en termes de retombées et d'impact sociaux et économiques du projet avec le concours des organisations de la société civile. Revoir les aspects farfelus et clarifier les dispositions qui prêtent à confusion. Avant d'entrer en vigueur cet environnement des conventions d'établissement, prendre en compte les propositions pertinentes de ces parties prenantes régionales et locales. Faire Antananarivo le 23 août 2023. Zavatra tsy kary tamin'izao zany asa le nole fifidianana memanakaiky dia lasa atao karazana tapalinay na valiko politika zany ny arena voajanahary eto Madagasikara na ny arena antibon-tany na ny zava-maniry sy ny biby amin'ny ankapobeny zany fa zay ny hitanay fa mirongatra be zany isan'izao tontolo izao tia moa zany ny fifanarahana tampoka teo lasa mifankatia tampoka le QMM sy le fanjakana ve rehefa akaiky le fifidianana zany fa marina koa fa tapitra le convention d'établissement tamin'ny volana février teo e fa misaka mahagaga ihany ny anankiray moa zay mahasorena anay zany dia maninona tsy miresaka tamin'ny nanieny firaisan'ny pireneny normal hoe fanjakana sy le secteur privé manao an'le SMI misy fifampianona ihany zany satria na ny fanjakana na QMM dia samy nangataka anay nidina tany tamin'ny volana mai jony iny zany nanadiady sy mitondra vahaolana rehefa any le vahaolana hoe espace de dialogue zany zay hoe facilité ny firaisan'ny pireneny fa tampoka tety dia tamin'izay tamin'ny 14 août zay mbola tsy nahafantatry tamin'ny terinandro oay
Aivi voasy tany amin'ny assemblée nationale dia efa nahazo constitutionnalité tany amin'ny ACG tsy retsaika mihitsy ny fivoahany tany ary misy zatra anankiray mahagaga ohatra hoe misy hoe fanomezana dividende na 12 millions de dollars tampotampoka eo zany kanefa ny PMM tsy nanaiky mihitsy hatramin'izay fa hoe tafiditra ao anatin'ireo capitalisation tokony anjara malagasy dia tsy mahazo mihitsy zany gouvernement taloha dia zao lasa mahazo 12 millions de dollars zany tsy maninona ny fahazahoana an'izany fa le fanaovana an'izy akinafinafina zany tsy fijerevana ny fiarahamonina ny fotony mihitsy zany zay tena manahirana anay satria resaka fiscalité citoine ny tena nyresahany tao fa le développement local zany izay tena mampalahelo satria zay midina tany gaga be zay midina fa dia anisan'ny olona tena mitovy amin'ny fokotany sy commune toerana lavitra be ary any fokotany sy commune manodidina ny fitrandrana PMM mianahantra ary zay ozy le olona dia moran'le olona zany tsika miaino le misy mirotaka any sensisa fa raha io no atao zany dia tsisy migarantir hoe filaminana any amin'izany PMM zany amin'izao zava-misy zao. Tiako anampiana kely zay voalazanao zay mahakasika ny PMM zany iarahantsika malala fa amam-potoana zany vezivezy foana hitatsika matetika foana fanoherana ny tetikasa dia miteny foana zareo hoe aokatsika ilamina aokatsika ifandinika dia ity fanavoazana ty fifanarahana ty zany anisan'ny ataoko hoe tokony nanararotrana zareo sy mpisehatra rehetrarehetra nametraka n'izay hoe fifampiresahana zay tao anatina ataontsika hoe cadre ara-dalàna ity fanavoazana convention d'établissement ty zany tokony nandefasana n'izay etaeta zay mientina tany fotony nakana ny hevitra reo olona voakasika indrindra reo communauté locale zany hoe le volo le olona ny fotony voakasika le tetikasika nefa ny arahantsika malala izy efa lanya tsy nakana ny hevitra reo olona voakasika le tetikasika mba zavatra azo ekeny re zany hoe zavatra nde hiainan'le olona ny voakasika nefa tsy nalaina kory ny heviny fa tonga dia lanina le lalàna moa zany le izy raha jereny dia mety teny ny fanjakana hoe resaka tataoketra ny tena nyresahana tao iarahantsika mahita nefa misy akoatra ny tataoketra no voaresaka tao anatin'le fanavoazana rehefa samby hanavao ihany rehefa samby ire irosy any naninona tsy natsona ireo olona voakasika fiarahamonimpirenena mety hitomany hoe tsy mety izahay no anotaniana hevitra fa reo olona ny fotony kosa hitanay hoe tsy rarina raha ohatra ka lanina ny lalàna nefa tsy alaina ny hevitra tsy indrina manokana zao mahakasika ny resaka impôt foncier dia mba hafantatr'ireo ataontsika eo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana zay voakasika ny tetikasa ve hoe tsy andotsony ny QMM dia mba zavatra hoekeny ve zany io anefa nisan'ny fidiram-bola hoan'ny commune koa io nefa iarahana malala raha le votoatiny dia tsy andoro zany QMM dia mahakasika le resaka redevance tsy mazava hoe fomba ahoana moa zany azahoan'ny QMM hijanona am'le hoe rofa 500 ihany ny alohany am'le redevance izy tsy orinasa ataoko hoe tovy amin'ny Ambatovy canaux transformation tsy fantatra zany mahaviazany ahafahana miteny hoe tena dia 2,5 fa zay tsy ando 5 tsy mazava zany zay zavatra zay ao anatin'le lalàna dia ho avy ihany nefa ny orinasa zay hitranaka dia andoro 500 QMM zany hijanona 2,5% fotsiny alohany zavatra manahirana zany zay zavatra zay ka reo no ataoko hoe FDB votoatiny tao anatin'ity communiqué ty zay entiny eto amintsika zay izy amin'ny akapobeana miverina ihany ama ny arenako-janahary amin'ny akapobeana zany resahana efa teneny brahui tao amin'ny tafony avy teo zany dia lohatra anankiray fotsiny amin'ny tany saina be da be amin'izay fantompahana ary
eto Madagasikara raha ny ireny filomitany manamarina ny hoe varoboka amin'izao fotoana izao ohatra foy nareny afera romi vosy any an-dafirena satria arena voajanahary malagasy ihany koa tafiditra otazy amin'ireny zany zany hoe atao tately afadratra zany ny arena voajanahary eto amintsika fa ny tena mahatsikaiky anay amban'ny raha io zany amin'ny aferana fitondrainana amin'ny ankabehany tsy tonga hatramin'ny farany mihitsy izy ireny ary rehefa miakatra kely izy ireny dia misy milaza mafantatra olona ambony foana ao ambadika eo izay mahatonga anay manay teto fa ho arahanay akaiky na nizotra fitsarana araka nyvolaza teo na nizotra mpamaizana ihany keo dia ireo no voatanisa fa mbola misy be da be mandehandeha any amintsika miteny izao dia ny tsy tapina fena ihany kosa aloha fa ny misy zany safatra raha-mpanjakana miara-miasa aminay na ny gendarmerie na ny environnement io na ny bianco sisa fa ny tena olana mazana rehefa tonga any amin'ny fitsarana any foana ny olontsika be da be na any amin'ny ACJ na amin'ny assemblée nationale na any amin'ny fitsarana tsotra zany tsy tonga hatrany amin'ny farany mihitsy le miafery tsy haiko na efa nahita fera tao amin'ny pamponareo ka tonga tany amin'ny famaizana ohatra tena manara-penitra araka ny fomba fitenitsika amin'ny fotoana izao fa mila zay zany te anentana izy zany tsika vahoaka rehetrarehetra zay moa amin'ny alliance malagasy manana le telefôna vera hoe 512 iny zany azo atsonony rehetrarehetra mihitsy zany rehefa misy zavatra hita fa tsy manjary any ambadivadik any na tsarariny zany dia ny zavatra tsara marinana koa ao koa ny teny mpiasa-panjakana teo misy manokolokolo be da be fa misy ny tena mijoro ihany koa zany fa ny mampalahelo zay averiko foana zay zavatra zay hoe ohatrany mahagaga anay fa rehesamin'ny pirenena hoe maninona ireto safatra raha-mpanjakana na ministera ny andraikitra ny arena voajanahary eto amintsika no kely volandrindra ao amin'ny rady finance ny environnement 0,9%, ny teza 0,6%, ary ny mine zay mpanorana manao exportation mampidi-bola amin'ny exportation be indrindra eto Madagasikara dia 0,16%. Zany hoe ohatrany natao nandemena mihitsy ve le gouvernance an'le secteur zany mba ahafahana manao zavatra tsy avy eto amin'ity firenena ity ka ny afatra pentateny tsy ho an'ny mpitondra fanjakana ihany fa na ho an'ny mpanohatra fa ho an'ny mpangalatra rehetrarehetra zany fa ohatrany manararoatra misy manararoatra hoe fahalenen'ny fanjakana misy koa veny amin'ny fanjakana mety manao tsipaka amin'ny alaina sany sasany maka ampiasan'le izy atao fond de propagande fa dia etontsika zany fa dia zay zany mampanatena ho an'ny vahoaka malagasy ny firaisako ny firenena fa dia hanara-maso akaiky ary valailay barata zay mba tratranay zany ny anarany ka hanananay profo mazava mandritra n'izao fotoana fa ny manana ny fifidianana izao. Eto zao raha-tenenina zany misy rika fa resaka taferana convention d'établissement zany dia anisan'ny io nanaovana haitaka io fa zay zao iona ny directeur général ny que même rehefa avy eo dia mbola tabatabainay zany ny zavatra io ohatrany hoe tsy rariny loatra zany miseho miara-miasa amin'ny firaisana ny pirenena izy nefa manao zavatra ambadika izy ary nanana ry zany dia reny moa zany ny ahitako mety tsy vita eto Madagasikara any fa azo atao any velany koa rehefa hita hoe manao zavatra tsy miady zany le loatra azy. C'est le moment de convention d'établissement. Un petit document des conventions d'établissement a été le premier et en arme, ça une convention avec une femme en état malagasy, société privée créée, et famille, c'est à devenir les parts de l'idée, il y a un contrat administratif fa nasina ratification avec l'Assemblée nationale dia manana lanja eo amina lanja zany hoe feno malagasy rehetrarehetra tsy zay da lanja zany ny texte hoe le fédéral fanjavatanana hira araka ny telendareo teo dia natao somary akinafinafina na kasety na katininy io dia frantsay izy lanina izy zay mivoaka le information rehetrarehetra nanao engagement anaty dialogue ny que même maniaraka amin'ny société civile le zavatra nefa ny amponimponitra manokana ny ambadika any dia ny zavatra misy nefa ny société mety hanampy azy ny fametrahana ny fijerena le ny fotony satria misy foana zany le grevy ataon'ny olona ny toerana satria tsy hitan'ny olona loatra le tombontsoa makany aminazy
ohatrany raisina foana ohatrany hoe le olona ny fotony no sanatria izany ohatrany hoe olony na sauvage ka dia hoe tsy manala fampandrosoana fa ny tena marina rehefa consultena le olona ny fotony tsy dia hita loatra hoe le traikany aminy izy rehefa miresaka amin'ny solotena ny orinasa matetika dia hoe zay efa manao dia eo zany ny tokony fampiresana efa kabetsaka moa no teny namana fa zay misy apetra Ilana izany rehetrarehetra zany hoe solution arotsonareo fiarahamonimpirenena nabarak'izay hoe rehefa fotoam-pifidianana tahaka an'izao tena hoe mirongatra le izy no mety vaolana maharitra hiadiana amin'izany rehetrarehetra zany. Rehefa miteny ihany ato teo a fa ny vahaolana anankiray moa zany dia anara-maso izahay firaisamonimpirenena. Ny vahaolana anankiray faharoa dia tokony ny fitoram-patsakana izy zany a rehefa manakaiky ny propaganda ny fifidianana tokony mana tsarasara fa tsy mana ratsy sara dia tokony maneho amin'izay zany hoe ny fitsarana ara-dalàna sy famaizana manara-penitra an'ireny ny mpandroba ny arena voajanahary eto Madagasikara reny dia ny lavitrezaka moa zany dia izay teneninay fa ahitako izay ataonay zany hoe mba ataovy misy enti-manana sahazaza ny resaka haitondra mikasika ny arena voajanahary na ao amin'ny tesy io a na ao amin'ny environnement io a na any amin'ny miny fitsarana moa manaraka ho azy io ihany fa zay mbola veriverina foana satria ny saika lasa resaka kolikoly foana ny aferana tontolo iainana zany nefa ny organisme anti-corruption etontsika misy anankidimy a fa toa tsy voatosika mihitsy le kolikoly zany fa asa any amin'ny fitsarana ve miolana sa tsika tsy mahay mandrindra ny asa ataontsika eto amin'ny firenena. Raha mamaky le communauté conseil de liste date 23 juin amenanareo izy dia efa ke dia hitanareo anazy satria dividende ny anticipé na 12 millions de dollars anticipé na dividende anticipé omena ny fanjakana malagasy tsy arakarana fifidianana satria alakata ny fifidianana zany hoe lasa tsy dia tena le fiainan'io malagasy loatra jerena le zavatra ampandeha le zavatra courant fotsiny zany fa tokony hoe niana mihitsy hoe inona satria ho an'le société moa izy tena hitako hoe voiana satria exploité hoe maharitra dimy amin'ny telopolo taona le convention dia tsy ety aminy etsaka hoe tsy exery tokony mba niainao le olona teny fotony any izy a sy nanao dialogue zay vao mainka tamin'izy fa dia tombontsoany namaiky azy hoany ohatra fotsiny ny impôt foncier sur les propriétés bâties ao anatin'le lazany lazany tsisy lalàna zatso Antananarivo ny veloma commune urbaine Antananarivo dia ny impôt foncier sur les propriétés bâties nefa lazany lalàna io tsisy notre cour constitutionnelle na validé an'le lalàna so dia mba tokony jery tsara ihany koa ny tokoa satria lalàna impôt foncier sur les propriétés bâties à 100% mankany amin'ny commune chefne commune ahoana hoe natifisana ny écureuil mijery ny fotony izy raha ohatra ka ny convention dika ny échange de consentement fa tsisy an'izany hoe lalàna dia hoe ny imposé malagasy afina ambadiky ny lalàna izy fa échange de consentement io dia nentina atao amin'ny assemblée nationale izy namporisika ny taza hoe sous everyday dika an'izay rehefa adika dia zay tsy maranza communauté any zay minday zany satria vola tokony hitatamsona ny collectivité ary ny olona manana propriété bâtie betsaka indrindra amin'ny fondrosain sy tsara tsy mety atitorisé dia mituelem nefa dia misoatsoahana to dia anisan'ny zavatra resahany amin'ny église moa zany hoe tsy innocent mihitsy izy ao anatin'ny eka mba ny fitenenana anazy fa le amin'ny ankapobeny zany tanina fa le amin'ny ankapobeny zany efa voalaza ty ihany hoe misy hevitra zany fa rehefa akaiky ny fifidianana dia tsy samanentsika olona amin'ny fanjakana dia manararoatra be izy zay ny anankiray fa misy koa mety avany amin'ny mpanao politika ihany ti azo manaka fond de propagande izy marivaritra n'ilay zavatra reny fa ao koa le populisme déplacé misy tena olona teo fidinana olombo fitsany teny izy anjakao zavaboary fa atsika io mba te azo vaty be da be izy zany dia zany koa natao dia be da be le antony zany fa ny zavatra tsikarika dia rehefa misy période politique zao dia misy fanararotana fa ny fanararotana toko dia minjera any amin'ny arena voajanahary foana mahakasika ny zay amin'ny ankapobeny misy koa fanadiadinana atao rehefa jerena zany période électorale io
toy le voalaza namana andrano teo hoe raha mahakasika ny ministèran'ny tontolo iainana manokana sy ministèran'ny arenakibon-tany mijery verina ny amin'ny 2018 tsika dia 2017 niakatra le budget ny ministère reo fa rehefa tonga ny aty amin'ny 2018 midina treo amin'ny 30% ny budget vita analyse zany zay reo anankiroa reo midina reo rehefa tonga indray 2019 miakatra indray le budget miakatra eo amin'ny manodididina amin'ny 30-40% indray le budget ho an'ireo ministère anankiroa misy ingana nanaovana fanadihadiana zay dia mijery indray tamin'ny taona aty 2022 mampitaha indray zay dia tonga amin'ny 2023 période électorale midina indray reo ataontsika hoe teti-bola an'ireo ministère anankiroa misy ingana ny ministèran'ny environnement sy ministèran'ny mine talohan'izao tsy 0,16 ny an'ny ministèran'ny arenakibon-tany fa amonony zay dia nampidinina le izy hoe misy antony manokana ve ary raha maminina manokana rehefa tonga ny fotoam-pifidiana lokana zao miakatra be fanomezan-dalana ka fanomezan-dalana hitrangana tena tafiakatra ny amin'ny 90 isan-jato amin'ny période normale zay koa zany anisan'ny zavatra mampanahirana rehefa tonga ny période électorale lokana zao araka le voalaza teo hoe mbola tsy démontré scientifiquement moa zay hoe misy ifandraisany ve le izy hoe any amin'ny resaka fond de propagande saroka aloha ny andainga fa mbola mety mbola tsisy nanoa dia analyse scientifique zay fa miay azy hoe sao dia misy ifandraisana amin'izay resaka hoe vola entina any amin'ny propagande saika tenena hoe ino le vahoatsy zay tsy miamomanana volana hoe miraka fa ohatra ny firenena mandroso rehetrarehetra ny zavatra tsy mety amiko zany dia tsisy l'équilibre de pouvoir tsisy ny décentralisation budgétaire fa mivangombeto amin'ny centralisme ifidontsika zao amin'ny fifidianana présidentielle dia eritreretika hoe olona anankiray io ny avitany rehetrarehetra fa le dia rafitra mihitsy zany ny namboarina amin'izay hoe équilibre de pouvoir zay zany hoe le pouvoir avec le pouvoir moa izy ny resaka constitution zany hoe tokony fandanjamanjana ny fotony mana afaka ny arrêté ny ety amin'ny ihany fa ohatrany hoe manintsy ny ety amin'ny centre fa ny any amin'ny collectivité zany fa tena lasa farana zany ao anatin'izy ka eo amin'ny lafiny ara-bola sy ny teti-bola zany mipetraka izay hoe misy mihitsy ny décentralisation budgétaire satria vola tolan'le fahefana aveo fa tsy misy zay zavatra satria raha mijery fotsiny sika amin'le mialatsiny fa le convention d'établissement foana jerena tsy fijerena le foto mihitsy zay raha mijery répartition budgétaire fotsiny latsaka dimy isan-jato ny budget nomena collectivité inona moa fampandrosoana andeha zany eo vonteny zao namana hoe 0,1 ny amin'ny ressource naturelle tsy fanomezana ananjy zany an'ilay alena voajanahary na azo vozana tanaty azo vozana fa le fomba fijery zany tsy mitovy satria mety mieritreritra zareo amidy io dia miditra any amin'ny resetim-panjakana fa tokony hoe asina budget manokana mihitsy io dia mety amononana asana izy fa juste zany iandry ny volan'ny bailleur fotsika amina création anaka emploi eto amin'ny Madagasikara zany hoe raha dinihana tokony isy débat amina momba ny fiarahamonina ao anatin'ny fanaovana ny propagande présidentielle fa tsy fanasoasoana parti politique na olona dia resaka mitony resaka ressource naturelle tony atao hoany Madagasikara sy ressource ao anatiny fa ny fizany mijery an'izay hoe inona no tokony votoatiny zavatra resana ao anatin'ny ataontsika hoe propagande na ny fampielezan-kevitra dia ny votoatiny momba ny fiainany malagasy fa tsy je olona zany tsy anatin'izay voameteny fa olana moa tandiatsika tsy maintsy